fahatokina tanteraka. Zany loha hevitra hodiniantsika amarana antsika ny herinandro manasanao ahatra hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, amin'izao famarana ny herinandro izao dia faly mandrakariva ny manolotra ny arahaba ho anao sy ny ankonanao. Faly tena miaona, tena lazaiko anareo fa tena fifaliana ho anay ny mahita antsika tsiraray avy any amin'ny toerana ampinoana no ilazako fa akaiky fanakaiky ny fotsika satria Andriamanitra mampifanakaiky antsika tsiraray avy. Tononona ho anao sy ny ankonanao any ny fiadanany tompo. Andeha ary araka ivavaka isika raha andinika izao tena Andriamanitra izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, apetraka indray eo am-pelatananao zao dinika ifanaovana izao. Ingeny zany mba ambany fijerinao mba hitondra soso fitahina ho anay tsiraray avy. Amela ny heloka ianao, hanadio anay ianao, ary fanenao masina kosa ampitoerinao aty anatinay. Minaraka Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Manasanao ary mba nokatra amin'ny matitiko fa enina ka ny andininy fa 7:30 andao sokafatsika mihitsy izy zany androany. Na dia atao hoe efa ao ambavanao aza dia ho sokafatsika mihitsy izy zany. Teny nataony Jesosy ho an'ny taranak'olombelona izany. Zao no voalazany eo amin'ny andininy fa 7:30. Hoy izy hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo izany rehetra izany. Teo amin'ny Josoa sy ny zanak'Israelita, zanak'Israely dia tanteraka izany. Marina fa isy ady atrehandro Josoa aka ny tany Kanana kanefa dia napetra ny loha laharana eo amin'ny toerana voalohany Andriamanitra. Ka nekeny tamin'ity herinandro ity dia nodiniantsika fa nisy taridalana napetrak'Andriamanitra famorana aloha ny voalohany. Taorianan'izay ny fitandremana ny Paska, taorianan'izay ny fananganana ny altaram-panavaozana sy ny zavatra maro samihafa nanehoana ny fanavaozana ny fanoloran-tena nataon'izy ireo. Ary farany dia ny nanoratana ny didy folo tamin'ny fato nosorata Mosesy indray mba ho taridalana amboana antsika tsiraray avy. Ry mpiara-midinika namana, ndrasantsika tamin'ity androany maly fa ndraindray toa adino mora ny manadino satria to fiainan'ny olombelona izany. Ry androany dia hitarika antsika hoe ilaitsika ny fahatokina tanteraka ao anatrehan'ny rotorotom-piainana ao anatrehan'ny ady izay atrehantsika. Fantatsika tsara fa narahina torolalana navela Mosesy ary narahina ny torolalana izay napetraka Mosesy ary natsangana teo tendrombohitra Ebala ny tsangam-bato namboarina tamin'ny vatobe. Teo amin'ny tsangam-bato tokoa mantsy izay voalalitra sokay mialoha no nanoratana indray ny didy folon'Andriamanitra. No soratana teo anilan'ny tsangam-bato ihany kio no naorina indray ny altara tamin'ny vato tsy voapaika. Ary eo ihany kio nananganana ny altara mpanavaozana teo tendrombohitra Ebala izay toerana nanozonana ny ozona satria nampatsiaro tamin'ny Israely fa raha tsy nisy avitra nataony zanak'Andriamanitra nasehon'ny altara anaterana fanatitra dia menika hiarana fahatezeran'Andriamanitra ny mpanota anankiray. Teo amin'ny tendrombohitra Ebala nanozonana ny ozona teo nasehon'ny avitra izay nataon'i Jesosy. Fahatokina tanteraka. Ilaitsika ny mahatoky tanteraka n'Andriamanitra ka ho raisitsika, ekentsika, ampiaritsika, anaovantsika fanandramana amin'ny fiainantsika dia hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Tokony hafaly antsika ny manavao ny fiainantsika amin'Andriamanitra rehefa matsiaro ny fotoana izay namonjen'Andriamanitra antsika isika indraindray mantsy. Ohatra fotoana mampalahelo, fotoana mampitsoreta antsika ny fankalazana fotoana fandraisana fanasan'ny tompo. Ry havana malala isany. Tsy tokony fotoana mampalahelo zany, tsy zany no kendreny.
tsy fotoana mampitomany, tsy fotoana mampitanondrika. Indraindray rehefa manodidina latabatry ny tompo ny fiangonana ankehitriny totoatra malahelo sy manjombona ny endriny, kanefa kosa tokony eo amin'ny kristiam-pifaliana isika. Tsy tokony ijoro eo amin'ny aloko ny azy fijaliana amin'ny fo malahelo isika, fa amin'ny fahazavany mamonjy kosa ka hafady atsika. Tokony hanokatra ny fanahintsika ao amin'ny tara-pahazavana mamirapiratra ny masoandro famarinana Jesosy ilay nanotra ny ainy teo amin'ny azy fijaliana, ka amin'ny fotoana izay anaovana fandraisana fanasana tompo dia tokony ho faly ianao fa noho ny aminao no nanaovan'i Kristy nanolorany ny tenany teo amin'ny azy fijaliana mba hamonjena azy ianao. Dia hoy ny tenin'i Jesosy, fakatsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia nampy ho anao izany rehetra izany. Androany ary dia tia anao antso anao hoe aoka re tsy ho iveritsika ho fandaniam-potoana, fandanin'andro ny fanaovana an'Andriamanitra ho lara-pahamehana amin'ny fiainantsika. Aoka izy no loha larina eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ka raha vao misokatra ny andro dia izy no ifampiresahana voalohany. Tsy fandanin'andro izany, fa ho fitahiana kosa ho anao sy ny ankonanao. Andriamanitra ne hitahy anao, maneho fisaorana be dia be anao tamin'ny fatokinao nandritra ny herinandro ny arahana tamin'ny alalan'izao fandaharana izao mombanao mandrakarivan'ny Andriamanitra. Ivavaka isika ankehitriny. Raha io misaotranao izahay no fotoana sarobidi nomenao anay na ahafahanay nandinika ny teninao tamin'ity andro androany ity. Irinay ary mba hanana fahatokiana tanteraka anao izahay, ka ianao no ataonay lara-pahamehana, ianao no ataonay loha laharana eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny tontolo manodidina ny fiainanay. Mitahy Tompo ireto mpiara-midinika ireto, mitahy ny momba azy sy ny mahakasika azy, ny fahasalamany, ny andavan'androm-piainana, ny fianarana, ny asa aman-draharaha. Ianao Tompo no irinay, isalovana, hiditra an-tsehatra, tsy hafoy, tsy hasaraka anay tsirairay avy. Ny fanirianay ary dia mbola eo indray izahay amin'ny manaraka aoka ny sitrapona mandrakarivanao tanteraka. Nivavaka ho tonoina sankatany amin'ny anara Jesosy.